Faly miarabanao amin'ity alakamisy 7 ny volana novambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Jaona 5:9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Anisan'ny asa fanompon'i Kristy ny fananarana izao tontolo izao noho ny asa ratsiny sy ny fahotany. Nilaza izy ao amin'ny Jaona 5:9 fa rehefa tonga ny fanahy masina dia hanao toy izany koa izy. Hanohy izany asa izany izy. Izany indrindra no ataony ankehitriny. Andeha ho vakiantsika indray ny teny fanokafana fa amin'ny Amplified. Ary raha tonga izy dia hampiaiky sy handresy lahatra izao tontolo izao ka haneho aminy ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana sy ny fahitsian'ny fo ary ny fijoroana ho mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra sy ny momba ny fitsarana. Ny fanahy masina no mandresy lahatra sy mampiaiky an'izao tontolo izao ny fahotany. Maneho azy ireo ny fahadisoan'ny lalany sy ny fahamarinana avy amin'ny Kristy. Ahoana nefa no hatanterahana izany fanompony izany? Amin'ny alalantsika. Fitaovana mitondra ny hafany momba ny famonjena izao tontolo izao isika. Kaoka isika hanambara hatrany ny fahamarinany ary hivavaka ho an'ireo very mba hitarihan'Andriamanitra azy ireo, handray ny fahamarinana sy hiova amin'ny fahazavan'ny filazantsarany Kristy. Amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika sy ny fitorianan'ny filazantsara dia mangetaheta famonjena ny mpanota ka miala amin'ny maizina ho amin'ny mazava izy ary avy amin'ny herin'ny Satana ho amin'Andriamanitra. Tsarovy fa Satana no nanajamba ny mason'izy ireo araka ny hitantsika eo amin'ny Korintiana 2:4-5. Fa amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika dia manaisotra azy ireo amin'ny fahefan'ny Satana isika. Ary ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia miditra ao am-pony, manazava ny lalan'ny famonjena sy mitarika azy ireo ho amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sao dia misy vavaka ho tononoko hanasako anao amerina izany amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra noho ny asa fanompon'ny fanahy masina izay mandresy lahatra sy mampiaiky an'izao tontolo izao ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Mivavaka ho an'ireo izay mbola tsy mahalala an'i Kristy aho mba hampahiratina ny masony amin'ny fahamarinan'ny filazantsara. Ankehitriny rehefa mandre ny teninao izy ireo dia manazava ny fony handray ny famonjena. Misaotra Tompo noho ny asa vitan'i Kristy sy ny fizarana fahasoavana ho anay ho amin'ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao Tompoko sa hintahian'Andriamanitra isika rehetra. Amen.